ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinaraba ampifaliana antsika ry avakotratra ity alarobia faharoambin'ny folo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany toko fahaefapolo. Isaia toko fahaefapolo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo. Isaia toko fahaefapolo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Nahoana no miteny ianao ry Jakoba, ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony hoa tsy fantatrao va? Tsy efa harenao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanazy dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Boky lehibe ny boky ny Isaia mpaminany avako malala mamakivaky vahany fotoana lava dia lava any amin'ny toko voalohany ka hatraty amin'ny toko fahaenina amby enimpolo. Azo hozaraina roa ity Isaia ity moa zany, ndray azo zaraina telo fa azo zaraina roa ity Isaia ity. Ny tapany voalohany hatreo amin'ny fahasivy amby telopolo, toko voalohany zaka hatreo amin'ny sivy amby telopolo, ny tapany faharoa kosa dia aty amin'ny toko fahaefapolo ka hatramin'ny toko fahaenina amby enimpolo, ndray ajanona hatreo amin'ny toko fahasivy amby dimampolo izy io dia atao Isaia fahatelo indray teo aoriana. Fa mifanakaiky be ihany ary ny fizarana faharoa dia azo akambana ho fomba fijery ray. Isaia toko fahaefapolo ka hatraty amin'ny toko fahaenina amby enimpolo. Miavaka be mantsy ny votoatin'ny Isaia tapany voalohany sy Isaia tapany faharoa. Ary zay no mahatonga ireo mpivaofy ireo exégète ny Isaia no milaza fa tsy olona anankiray akory Isaia. Fa ny voalohany ihany no Isaia, fa ny faharoa dia mety nitondra anarana hafa izy fa nakambana fotsiny anatin'ny faminany Isaia mpaminany ilay boky. Fa izay tampianatanantsika ho zara-mofinaina antsika dia ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo amin'ny toko fahaefapolo tsika teo ry havako. Ny boky ny Isaia zany miditra amin'ny Isaia tapany faharoa tsika dia ny toko fahaefapolo ka hatraty amin'ny toko fahaenina amby enimpolo arak'izay voalaza teo. Fa azo zaraina telo ihany izy io raha toa ka mamaky tsara ianao ny boky ny Isaia dia azo zaraina telo tsara ihany izy io. Ary telo izay misy toko sivy avy, telo ampitombona sivy fito amby roapolo dia zay lay toko fahaefapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo amin'ny toko sivy azy izy io. Ary mitovitovy reo fameno reo toko sivy reo. Ny toko voalohany, ny fizarana voalohany zany, toko fahaefapolo ka hatramin'ny toko valo amby efapolo dia zay misy ny mofinainantsika anio dia miresaka ny iavian'ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra iray antsoiny hoe Kirosy, ny aresen'ny Babiloniana izay nambabo ny zanak'Israely nandritra ny fitopolo taona ka hipoitra ilay firenena antsoina hoe Kaldeana. Hitantsika tamin'ny bokin'ny Abakoka hoe ho avy ny Kaldeana, atsangako ny Kaldeana izay matanjaka ka andripaka ny Babiloniana. Dia izay toko fahaefapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo dia mitantara izay fiavian'ny Kaldeana, fiavian'ny Kirosy ary andresy ny Babiloniana izay. Ka ho maimaim-poana ny fanafahana ny Jiosy avany amin'ny fahapapolo. Toko fahasivy amby efapolo ka hatraty fahafito amby dimapolo dia fanentanana fiovampo ho an'ny Jiosy. Fiovana, tsy ampy ny fanafahana fa mila fiovana, mila toe-tsaina vaovao. Tsy ampy ny fahaleovan-tena, tsy ampy ny fanafahana nataon'ny Kirosy, fa mila fiovana toe-tsaina mihitsy. Satria nisy atao telo amby dimapolo momba mpanompon'i Jehovah. Ny tapany farany any dimy toko valo amby dimapolo ka toko fahaenina amby enimpolo dia fanekena lay fiovana, fiainana ilay fiovana. Io tsika hoe ny mofinainantsika anio dia ny toko fahaefapolo andininy fito amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo. Andininy faraika amby telopolo no entina mampahery anao. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka.
apetretrapetra fa ko malala reo fizarana telo zay tany saiko teo reo fa reo fizarana telo isaky ny toko fasivy io zany a de mifarana mandrakariva amin'ny teny hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fana izay atoko fa valina efapolo andiny ny faharoa amby-roapolo izay atoko fa fito amby dimapolo andiny ny faraiky amby-roapolo ny toko fahenina amby enimpolo andiny ny faefatra amby-roapolo any tsy tena mivantana lay teny fa mitovitovy am'izay ihany hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy mizara telo tsika teo lay boky faharoa ny Isaia de isaky le fizarana fahatelo de miteny hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy eto ravako malala andiny ny faraiky amby telopolo manao hoe zay miandry en Jehova de mandroso ferik-kosa mitaona atsika anao inona ary ty andiny faraiky amby telopolo ty mitaona atsika hanao inona somary maneo fahadisompanantenana ny fiandohan'lay mofinaina andiny fa fito amby-roapolo mametra-panontaniana lay ny mpanompon'Andriamanitra hoe sao de mba tsy hitan'Andriamanitra raha ny rary ny tokony ho ahy sao de mba nafoin'Andriamanitra ary ty zahay sao de mba asa tsaroan'Andriamanitra raha ny fisiko hoe de manamafy Isaia hoe tapitra ny fahababoana ho tapitra io fangirifirianao io ary isy fomba tsy azonao eritreretina mihitsy satria tsy no eritreretiny jiosy mihitsy hoe firenena mpanompo sampy ary olona tsy mpivavaka amin'Andriamanitra tahaka ny Kirosy no tononon'Andriamanitra hoe fiasana aminjeny eo rehafako malala mampieritreritra atsika momba ny Kirosy ndraindray mantsika ity rehefa mitady famonjena amin'Andriamanitra de efa manana zavatra ao an-tsaintsika ao hoe raha ity ny tanteraka Andriamanitra de voavonjy aho ity Andriamanitra ampiasaina mba atao famonjena ndraindray ilay varavarana ivoahantsika efa tondrotsika hoe amin'ny varavarana io Andriamanitra voaka na efa misy lalana tiatsika andehanana de veritsika fa iny lalana iny mandrakariva hoe am'ty lalany ty Andriamanitra avoaka fa nefany amin'ity boky ny Isaia mpaminany ty ny fizarana faharoa tsika teo de tsy zay mihitsy tena tsy eritreretinao mihitsy fa lalana tsy eritreretinao no amoahan'Andriamanitra anao ary varavarana tsy eritreretinao ivoanao no mivoanao ary mpanompo ary olona mpanompo sampy aza nampiasain'Andriamanitra eo no amin'ny boky ny Isaia mpaminany no atsapatsika fa any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy ary efa tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona de voavonjy izy na dia tsy eritreretinao olona azo ampiasain'Andriamanitra ty azon'Andriamanitra ampiasaina tsy olona masina be tsy hoe mpivavaka Kirosy fa mpanompo sampy ake Kirosy fa hoy Andriamanitra hoe mpanompoko izy no ampiasaiko anafaka anareo ndraindray mantsika tratran'lay ataontsika hoe lay puritanisme na ilay toe-tsaina somary miavaka kely zay mikatokatona kely zay de ndraindray aza hotsika manao hoe itony tsy masony tony tsy ilaina tsy mahavonjy anay tony andraindray raha mety feratsika mihitsy Andriamanitra hoe tony zavatra tony a de tsy mety hoanina asa tsy fantatro misy fotoana ohatra ny hoe asa tsy fantatro ndrokandro ohatra ny zay tsy no eritreretiny malagasy mihitsy ankehitriny ho nahavonjy satria efa masaky ny fanafoditsika nampiasain'ny missionnaire nampiasain'ny siansa ka etiorina mety mahasitrana na ny ravim-boafotsy ary tiana tenenina manao hoe ndraindray tsika mametra ny fahefan'Andriamanitra ka everitsika hoe tsy maintsy ny lala tokana aminjenatsika iny no alehan'Andriamanitra fa nefa tsy zay mihitsy ary ndraindray raha misy olona tondrotsika mihitsy ho tsy ilaitsika mihitsy fa famonjena avy aminy hoe ila famonjena ve de ny silamo ve de amonjy atsika de mpanompo sampy ve de ampiasain'Andriamanitra amonjy atsika tsy ry havako ny boky ny Isaia mpaminany de manazava fa rehefa amonjenao Andriamanitra azon'Andriamanitra ampiasaina na ny mpanompo sampy na ny silamo na ny tsy kristianina zany hoe ny toe-tsaina tian'Andriamanitra ananatsika de le fisokafana hoe an'Andriamanitra ny tany zao rehetra zao
ary fahefan'andriamanitra azo n'andriamanitra ampiasaina daolo ny zavatra rehetra na inona amin'ny famonjenanao. Rehefa tian'andriamanitra ho vonjeny ianao de voavonjy na apondra aza ke nampiasain'andriamanitra ny teny, apondra aza tatsika tantarany Balaka sy Balamo ny teny ange le apondra. Rehefa tian'andriamanitra ho ampiasaina amin'ny famonjena tsika ry havako malala na inona na iza de ampiasain'andriamanitra zany. Impiry moa zany tsy ao anatin'io baiboly io de Isaia mpaminany raha mamaky ny Isaia mpaminany ianao de zay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefany zay, tsy ferany sain'olombelona ary tsy ferana am'izay lalana tianao hitondrana azy no hitondran'Andriamanitra anao fa zao fotsiny rehefa miasa Andriamanitra tsisy mahasakany. Zay ny tenin'ny tompo. Rehefa miasa Andriamanitra tsisy mahasakany de mino an'izay Andriamanitra izay. Ditsika hoe Isaia 1:3 de tena tenim-pitiavana mampahery ny zanak'Israely taty atsimo tao anatin'ny fahadisom-panantenana hoe tompo mbola mba hitanao ihany ve zao fahoriana izao, tompo mbola hitanao ihany fosa zava-trarotra lalovana izao. De mamaly Isaia mpaminany manao hoe raha miandry an'i Jehova ianao de mitombo hery, mandroso hery, elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Lay teny hoe elatra ny akarany tahaka ny voromahery de mitombo hery ary elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Fantatry ny jiso tsara ny voromahery avo manidina avo mateza ela velona itoerany hery ka la hery eo dia tsy eretina mitena ny hafa loatra, tsy eretina etraketrahana amin'ny hafa loatra fa la hery hoentina misondrotra mihoatra ilay olana, mihoatra ilay zava-trarotra, hoentin'Andriamanitra any ambony tazanao aty ambany, any ambonin'ilay olana ianao, any ambonin'ilay zava-tsarotra ianao, lehibe lavitra ny herinao no ny herin'ilay zava-tsarotra. Zay ny dikany hoe elatra ny akarany. Tsisy tomon'ilay zava-tsarotra rehefarehefa amin'ny tany, tsisy tomon'ilay zava-manahiry na andady ny tany fa miakatra tahaka ny voromahery, misondrotra tsy voazon'ilay zava-tsarotra alasa any ambonin'ilay zava-tsarotra. Rehefa koa malala raha oviana isika ny manana zany herim-panahy zany ka tsy adony ka tsy voazony io zava-tsarotra io ny fiainatsika hoe ka eritreritra manao hoe tena very potika marary zay zany tsy afaka manao nina tsony tapidalakale tsy ry havako malala ho an'izay manankina ny fiainany amin'Andriamanitra. Zay ny afatra Isaia mpaminany, tsy ny olombelona ny tompony teny farany, tsy ny zava-tsarotra ny tompony teny farany fa ny fiankinana ao amin'Andriamanitra. Tsy ianao koa aza ny tompony teny farany fa ny fiankinana ao amin'Andriamanitra. Miankina amin'Andriamanitra vita tsy miankina amin'Andriamanitra, fa raha miankina amin'Andriamanitra ianao de tazaninao ho any ambaninao io zavatra sarotra io, tsy hoe tsisy izy, tsy hoe foana izy fa ho hitanao ao ambaninao, ho tazanao ary ho ioaranao aza, tsy azonanao io zava-tsarotra io. Havako ny olombelona dia zava-boarin'Andriamanitra no tefena natao hiatrika zava-tsarotra. Ny olombelona amin'ny zava-boary rehetra natao afantatra olana sy natao amaha olana. Ny omby na matanjaka raha tsy natao amatatra olana ary tsy natao afantatra hoe zao ny fomba famahana ny olana, tsy natao an'izany ny omby. Ny soavaly na mahery mezakazaka raha tsy natao afantatra olana sy amaha olana, fa ny olombelona ny tefen'Andriamanitra amaha olana, afantatra olana, ayanavaka olana. De hoy ny tompo manao hoe rehefa tody zava-tsarotra ianao fahadisom-panantenana de izao miandrasa an'Andriamanitra. Mahafinaritra be ny tenin'ny Isaia mpamin'ny Salamo 1:3 hoe zao zay miankina amin'Andriamanitra akino am' Jehova ny lalanao de matoky azy fa ataony tanteraka. Mifanakaiky amin'itony hevitra Isaia tony hoe raha tody zava-tsarotra ianao ny ampandehanana iny de izao miandrasa an'Andriamanitra. Afako vaovaon'ny taona mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity bokin'ny Isaia ty. Miandry an'Andriamanitra. Ny olona miandry an'Andriamanitra ve tsy hoe tsy manao ninona mazava ho azy, fa olona tsy kivy, tsy mametra-panontaniana akory manao hoe tsy hitanao ve Andriamanitra ny rariny, tsy hitanao ve zao fahoriako zao. Hitan'Andriamanitra efa matokenao, maso kelinao eo za mahita an'izany ko maika fa maso be n'Andriamanitra. Fa izao ry havako malala hitan'Andriamanitra zany no tenin'ny tompona hoe tsy miafina, tsisy zavatra miafina amin'Andriamanitra fa izao
meteza miandry azy nydikany hoe miandry azy ve matoky nydikany hoe miandry azy ve resy lahatra fa Andriamanitra eo akaiky ary manolo-tsaina manome fahazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahiny zay nydikany hoe elatra ny akarany fahazavan-tsaina io hitanao ny olanao hitanao ny fomba mahana azy any ambony am'izay anao de mahita hoe aive kely varavety le olany re arakaraky ny akaranao hoe ny ambony eny no ahitana hoe ay kely varavety kely izy fa rakaraky ny ipetrahana hoe ty ambany aty no mahatonga anao matsiaro ho kely asa rehefa miakatra arakaraky ny akaranao atao hoe mandeha fiaramanidina ianao na miakatra eny ambony azo na miakatra amin'ny trano ambony de rehefa mijery fotsiny anao zara fa misy ny hitany hoe ty ambany aty na olona na fiarako ty de zay ny sary avako malala ny akaranao any ambony eny akarana omen'Andriamanitra hery ianao atakatra hoe aive bitsika kely ohatry zao hoe ity olako ty rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao hoentin'Andriamanitra misondrotra noho ny finoana ka hitanao hoe aive tsy de olana de manahoana loatra kory ty zavatra ny lalovako ty de veriko de lehibe de manahoana fa rehefa miandry an'Andriamanitra ianao de omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ka atakatra fa kay tsy de olana de manahoana kory le olana fa hoy ny filazan'ny Isaia azy manao hoe de hiazakazaka koa izy nefa tsy ho sasatra zany hoe tsy hoentin'Andriamanitra misidina mijery le olana fotsiny anao de vita eo fa ampidininy aty amin'ny tany ray ianao rehefa very avako malala tao amin'ny anao zany aloha hijery lay zavatsarotra hitanao le zavatsarotra hoe aive kely de ampidininy aty amin'ny tany ray ianao hiazakazaka am'izay hiazakazaka malay olana tsy hoe nampiakariny tahaky ny teny amin'ny tahaky ny voromahery de mahita foty de mibitabitaka hoe aive le olana kely aive le olana tsy de manahoana loatra fa izao ry havako sady ampiakariny tompo ijery an'le olana ianao no ampidiny miasa miazakazaka rehefa aveo ampidiny miatrika lay olana ny kristianina ry havako de tsy olona mpandositra olana akory tsy zanytsika tsy olona pieritsika ao anatin'ny olana tsy zany ny kristianina fa ny kristianina tahaka an' Jesosy to Getsemane tonga ny olana natrehiny Jesosy hoy izy manao hoe vavaka izy tompo isory amiko ty kapoky ty fa tsy ny sitrapokany natao foana ianao natrehiny ry havako nampiakariny tompo izy ta elatra ny akarany hitany tsara ny alehiben'lay olana hitany fa kely lay olana hitany fa zakan'lay olana fa izao namen'ny tompo hery izy hiatrika lay olana zay le hoe hiazakazaka izy hiazakazaka izy tsy ho sasatra tsy ho reraka andeha izy tsy ho sasatra tsy ho reraka ry havako malalo zany hoe ny kristianina rehefa manoloana olana de zao men'ny tompo fahazavan-tsaina ianao de asondriny tsara ny fijerinao ataony tsy vao azo ny olana io hitanao tsara am'izay meny fahazavan-tsaina sy fahendrena anao hoe zao ny fomba mahanao an'io zao ny fomba hiatrehinao an'io vita zay de miatrika am'izay ny mpanompon'Andriamanitra miatrika lay olana izy zay le hoe miazakazaka zay le hoe mandeha atrehiny de zao miatrika ny olana io izy tsy mandreraka azy tsony io tsy mandreraka azy tsy mahakely ny ainy akory io satria nahoana satria efa hita ny fahakelezan'lay olana ary efa nomen'Andriamanitra erim-panahy izy noho ny fiandrasany an'Andriamanitra zay reke zany fomba fiasan'Andriamanitra ry havako hoe meny fahazavan-tsaina ianao de tsy ataony manofy fa ampidininy aty amin'ny tany hiasa ary rehefa miasa de omeny hery afaka miatrika lay zavatsarotra vaovao ntaona ry havako malala aza matahotra ny olana lalovany fa natao hiatrika ny zany sika fa izao samy hafa ny mpanompon'Andriamanitra miatrika olana sy ny zanak'izao tontolo zao samy hafa ny mpanompon'Andriamanitra miatrika tsy fahasalamana sy ny zanak'izao tontolo zao samy hafa ny mpanompon'Andriamanitra miatrika zava-manahirana sy ny tsy mena isika na miatrika corona aza misy marary ty misy marary mafy misy niditra hopitaly misy tsy nanambola miatrika zavatsatra fa zao ry havako malala nandresy reny nandresy izy reny ry havako malala nandresy isika satria nomen'Andriamanitra hery sy fahazavan-tsaina tahaka ny teneny Isaia mpaminany io hoe elatra ny akarany inona ny elatra tsy nomen'Andriamanitra atsika ny akaratsika ka nahitantsika ny olana ka nahitantsika ny vahaolana ka nanomezany atsika herim-panahy ary mijoro tahaka zao ihany tsy anio ihany ry havako malala miainanao an'izany fa ny fiainanao manontolo mihitsy de meno fa mirapiratana ny fiafaran'ny fiaina kristianina fa tsy faharesena zay ny afatra Isaia mpaminany ny voninahitra Jehova ny voninahitra Andriamanitra de eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra
jesosy efa nanometoky an'izany hoe famandresy hatramin'ny fahafatesana zany re avako malala mahireza ary fa mpahirezana ho anao zany amampino anao atreo ny zavatra rehetra aza ny zavatraatra aza mandositra fa atreo amin'ny alalan'ny finoanany jesosy atreo amin'ny alalan'ny fiarahana amin'andriamanitra fa tsy amelanao irery izy zay miandry an' Jehova de tombo hery-kosa elatra ny akarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andezy nefa tsy ho reraka ho tanterahiny tompo aminao anay zany ny am' Jesosy Kristy mpamonjy ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa toko anay sy andry ankinanay ianao nandray tokoa zay tompo am'ty fiainanay ty matsiaro trotraka ihany matsiaro reraka ihany amanofo matsiaro vizana ihany ama olombelona andranay ara hitanao misento mangina ny olana sedraina sy hita amin'ny fiainana isan'andro na amin'ny asa na amin'ny fijorona vavolombelona manafatra anay ianao fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy fa ny fahasambahana kosa sy ny fiadanam-po de ampanantenainao an'ny mino sy izay miandry ianao ka omenao herim-panahy hisondrotra tsy ho voafehin'ny olana tsy voazo ny zavatsarotra tsy ho voafinga ny zava-manahirana omenao herim-panahy androso hiatrika ampinono sy ny fanantenana ny fijorona vavolombelona tompo ampahirezo zahay meo fo matoky ianao amin'ny fiainana isan'andro ataovy mahay miandry ianao ataovy mahay miankina aminao fa zay miandry ianao mandresy ao anatin'ny zava-manahirana zay ankehitriny mbola betsaka reo havanay marary betsaka reo namanay zay azo pahoriana tompo ho aiza mo zahay ao aminao zahay satria anao ihany menana fiainana mandrakizay miandry ianao zahay de amarino aminay ny teninao fa iazakazaka zahay tsy ho reraka andeha zahay tsy ho sasatra misaotra ry tompo tianay aminaranao Jesosy